Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Indray andro reto mpianadahy kely dia nifamaly satria nalain'ilay zokon'ny lahony ny mofomamynyity zandry vavikeliny ka dia lasa nitomany ilay zazavavikely ny taraina tany amindreniny fa lany ny zokony avokoa ny mofomaminy. Nobedesindreniny ilay zanany lahy kely satria tsy netiny nataony ary avy eo dia nasain'ny famela heloka izy ta. Dia faly ery ilay zandry vavikely satria niavana tamin'ilay zokony indray. Afaka fotoana vitsivitsy taorian'izay dia nahazo mofomamy vaovao indray ilay zazavavikely. Rehefa nijery an'ilay zokony lahy izy dia nitsiky sady nozarainy nitovy ilay mofomamy teny aminy ka nomeny an'ilay zokony lahy ny sila mofo ray dia faly ery izy dahakely. Tena tsotra tokoa reto zazy reto fa sika lehibe kosa rehefa miady na mifamaly moa ve mba mahavita mifamela heloka eo no eo? Moa ve sika mahavita manampy na manome tsy amin'ny mpiatsaram-belatsito ho an'ilay zazavavikely na dia amin'ireo izay nanao ratsy antsika aza? Nefa izany fahatsorany zaza izany indrindra no angatahan'Andriamanitra mba ho fiainantsika. Hoy mantsy ny teniny ao amin'ny Matio 19:4-5 manao hoe: ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa na zovo no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izay. Lay feon'ny fanantenana. Dia faly miarabany ankizy rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio Adventista maneran-tany. Mino izay rakizy fa handrainy tsara sy ny mahasoa sika amin'ity fotoana manokana ho antsika ankizy ity. Hiaraka ihany tantarintsika izao dia mino finaritra. Rakizy ny hafaliany dada sy neny ary ny mpanabe rehetra rehefa mahita ankizy anankiray mahay mangatoa. Manamafy izany ihany koa rakizy ny voalaza ny tenin'i Jesosy soratanao amin'ny Baiboly. Andenga ho vakiantsika ohabolana 9 andininy 20 sy ny 12 manao hoe: anaka tandremo ny didindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Raha mandeha ianao dia hitari-dalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona heritreritra anao. Mitovy ve? Tantara no soratan'ny hanitra ny Rinarivony, Olalovin'ny Danta sy Inary.
Jery eo, jery a, mba avykely ange azafady. Inona indray zao ny tadavaniny ana? Avy aloha no mpandaharam-potoana kely sika ianao e. Misy zavatra maika tsy maintsy alamina ry jery a. Fandaharam-potoana? Fa andeha ho aizy neny? Anga tsy araka indray tsika sy neny rehefa avy eo. Ka izay indrindra ny eny no mila alamintsika e. Eny ary e, miaino an'eny ary a. Zao a, andeha hamangy olona vetivety aho zao. Fa misy maty atsy akaikintsika atsy. Misy maty? Dia andeha hamangy araka amin'ny fokotany neny e. Fa rehefa avy eo sika vao miaraka. Noho izany a, alaminao vetivety aloha ny fitaovana tokony hoentina dia mibata fotsiny avy eo. Tsy maninona ka? Efa haiko ny mandamina fitaovana rehetra. Ohatran'le ento-tsika ireny foana ve aloha ry neny? Sobika dia antsy dia lamba dia... Zay mihitsy. Zay aloha fa lasa ai, sao dia lozan'ny olona eo a. Jereo miadana eo jery a. Eny tompoko. Le olona maty tao ambadiky ny tranontsika iny izany ry neny, tsy nisy namono fa ny tenany ihany no namono ny tenany. Ie, zay le atao hoe mamono tena. Inona ry neny ny lehibe sy ny ratsy indrindra? Mamono tena sa mamono olona hafa? Samy ratsy daholo izany ry jery a. Samy mamono olona avokoa, na ny mamono olona hafa, na ny mamono tena. Ka le mamono olona hafa nery neny no mitondra antso na mitondra basy e. Koa ahoana ny mampitovy an'izany? Ie, moramora ny filazana ho azy izany a. Fa izao ny tena marina ry jery a. Iny tompoko. Tsy voatery hoe mitondra fitaovana maranitra be na mitondra basy araka ny filazana ho azy teo no hoe mamono olona, fa na dia ny mihinam-panafody tafahoatra aza dia mamono olona. Ny olona tsy mety mihinan-kanina ihany koa dia anisany hoe mamono tena. Eny fa na dia manao teny maharary ho an'ny olona iray ary sy mangarika ny namana dia efa anisany mamono olona izany. Zany tokoa moriny eny e? Zany ry jery no antony ivavahana alohan'ny voan-trano mba tsy hanaovana toetra ratsy toy izany. Indraindray anie zavatra tsy eritreretana akory dia mahasosotra ny olona hafa e. Ka raha teo ankizy indry ianao ry jery Eny tompoko. dia tandremo ny fihetsika rehetra. Zao mantsy e, raha izao mbola kely izao ianao no mianatra an'izany, zany toetra tsara izany dia ho lasa olona lehibe tsara toetra rahatr'izay, ary olona tena azo antoka tokoa eo amin'ny fiainana. Ay, very neny. Misaotra nefa nahazo lesona hafa indray androany a. Zany Sady tena tsara sy tsy mbola fantatro raha tsy androany. Misaotra neny a. zao ry jery ny fifaliako dia izao, rehefa indry ianao, rehefa mivavaka tsara amin'i Jesosy ianao dia faly neny. Iza hoe neny. Partout il y a des bruits de combat.
Voice of Hope. Shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom. Si tout le monde pouvait s'aimer, si chacun voulait se donner la main, alors on pourrait vivre enfin en paix, en paix. Shalom, shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom, 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 nous la voulons cette paix. Shalom. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Voalaza fa na tsy manana na inona aza ny olona anankiray kanefa manana fanantenana dia azo antoka ny mbola hahavelomany ela aorianan'izany. Fa na manana ny zavatra rehetra aza ny olona anankiray kanefa tsy manana fanantenana ny amin'ny ampitsony dia ahina mafy ny tsy ahela velona azy eo amin'ny fiainana. Dia faly mandray tanànanao indray amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feno fanantenana ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Mitantsoa. Manasanao amba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fampaherezana foy. Raina izay ny an-danitro, isaorana ny anaranao, ny voninahitra ny laza ho anao reriany mandrakizay, ny famindrapono angatahanay mba ho atobaka ho tsy tapaka aminay eo ampiandrasana ny fiavianao tsy hoely eny amin'irao ny lanitra. Mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary meteza ianao mba hampianatra anay indray ny sitraponao ary hampahery anay amin'ny ity anio ity amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mont des Croix na vohitry ny tanam-bokovoko, izany no fiantsoana ity vohitra kely feno vokovoko mitsatoka manodidina ny tanàna anankiray any Lituanie. Ireo vokovoko tsirairay mitsatoka eo amin'ity vohitra kely ity mantsy dia samy manana ny tantarany ary midika ho fahatserovana lehibe ho an'ny mponina ao amin'izany tanàna izany. Fahatserovana ireo olona akaiky ny fo efa nodimandry izany. Fahatserovana ireo taona ny fampahoriana, fahatserovana ny sanda ny fahafahana izay namoizana ain'olona maro. Vokovoko marobe izay tsy voaisan'ny olona akory. Na izany aza nefa dia voalaza fa efa amanalina ireo vokovoko tsy hita raha ampitaina amin'ireo mbola mijoro amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fotoana mbola nisian'ny firaisana sovietika teo aloha, tany amin'ny taona 1790 ka hatramin'ny taona 1790, ny fanjakana sovietika dia nanongotra ireo vokovoko ireo tamin'ny fomba feno haromotana mihitsy. Namoaka lalàna mihitsy aza ny fanjakana mba hamongorona tanteraka an'ireo vokovoko ireo. Amin'ny andro atoandro no nanongota miaramila ireo vokovoko ireo, sady nidorany tamin'ny afo avy eo ireo vokovoko nongotany, kanefa rehefa lasy ireny miaramila ireny dia manomboka manamboatra vokovoko vaovao indray ny mponina, dia mamerina manatsatoka an'izany indray ary amin'ny andro alina nanaovan'izy ireo an'izany. Dia toy izany hatrano no seho nandritry ny fotoana maromaro. Manongotra sy mandoro ireo vokovoko ireo miaramila amin'ny atoandro, dia mamerina manamboatra vokovoko vaovao indray sy manatsatoka an'izany indray amin'ilay toerana nanalana azy ny mponina amin'ny alina.
farany moa dia nanapa-kevitra ny fanjakana handefa milina lehibe mba hanalemaka mihitsy ilay vohitra feno tanam-bokovoko. Nesorona ny tanam-bokovoko ny dorana dia natao lemaka ilay vohitra feno tanam-bokovoko ary hanovo zany ho lasa fanariam-pako avy eo. Fotoana fohy monja nefa taorinan'izay dia indro nanomboka ny verina tsy kelikely indray ireo vokovoko ireo. Tamin'ny taona 5,700 dia hitan'ireo mpitondra fanjakana sovietika fa tsy nisy dikany ny asan'izy ireo namongotra ireo vokovoko ireo ka dia nijanona tsy nanongotra izany tsony izy ireo na velany teo. Amin'izao fotoana izao ilay vohitry ny vokovoko any Lituania dia lasa marika famantarana ny maizy azy ny mponinao amin'izany toerana izany. Ny vokovoko tsirairay dia mampatsiaro azy ireo mantsy fa raha tsy nisy ny ezaka sy ny fikelezana aina nataony izy ireo namoizana aina olona maro fanafana ny fireneny dia tsy ho nisy fandresena. Ny fahafahana ihany koa dia tsy azo azo fotsiny amin'izao ry havana fa mila miady mba hazonan'izany. Eny fa na dia ao anatin'ny toe-javatra mifanohitra ny tanteraka amin'izany aza no tsy maintsy iainana dia ilaina ny mitazona ho velona trany ny afo ny fanantenana fa tsy maintsy isy vokan'izany ndray andro any. Fa nahoana moa ireo mponina tao Lituania no nampijoro hatrany ireo vokovoko kanefa raha ny herina nanan'izy ireo dia kely raha nampitahina amin'ireo miaramila zay ny rahina hanongotra ireny vokovoko ireny. Nahoana ireo olona ambavahoana amin'ny fahafatesana no mitazona ihany koa ny ainy mba ho velona mandra-pahafatiny. Nahoana ireo ray aman-dreny very zanaka no niditra nataon'izy ireny no mbola manantena fa mbola hiverina hody any an-trano ny andray janan'izay ndray andro any. Nahoana isika ny manantena fa tsy maintsy mbola hitondra zavatra vaovao antsika ny ampitso ary mahatonga antsika hanana herim-po hiatrehana ny ampitso izany noho ny fanantenana izany rehetr'izany. Raha toa ka avelantsika ho faty ny afo ny fanantenana ao anatintsika ao dia ho lasa olombelona maty isika, maty fahavelona. Ny fahafatesan'i Jesosy ny soloheloka asenao teo amin'ny hazo fijaliana ry havana no miantoka ny fanantenantsika. Tsy eo amin'ny lafi ny ara-panahy ihany fa amin'ny lafi ny rehetra mihitsy. Raha tsy nanaiky solo ho faty antsika teo ania izy dia fa tsy nisy sika tahaka an'izay fa niatra tamintsika avy hatrany ny fahafatesana mandrakizay. Ary izany no natonga ny apôstôly Paoly sahany teny ao amin'ny Galatiana 4:4 manao hoe fa sanatria raha misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, inona ny fanantenana faratampony eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Inona ny faniriana ao anatinao izay miredareda indrindra? Te hanana fiadanana ho an'ny fonao izay marary venao? Te hazo filaminana ho an'ny tokantranonao izay mizarazara venao? Te hanana fahasalamana ho an'ny vatanao izay miaritra fanaintainana venao? Te hazo famelan-keloka venao ary hazo fahatoniam-po? Vokatra izany famelan-keloka ho raisinao izany? Te hanana heritsaina venao mba hiatrehana sy hibanjinana no avinao toa tsy misy fanantenana? Manana anjara amin'ny fitahiana rehetra ianao ry havana, satria Andriamanitra efa nampanantenana izany saingy ilainao ny mangataka izany aminy. Raha toa tsy manana fanantenana ianao na very fanantenana amin'izao fotoana izao dia misy torohevitra vitsivitsy omenanao reto mba hitazonana ny afo ny fanantenana kely dia kely ao anatinao mba ho velona sy redareda indray. Voalohany dia izao: manana faniriana ary aza vela ho fata izany faniriana izany. Aza mitsahatra ny maniry zavatra tsara sy mahasoa tokony ho azonao eo amin'ny fiainana amin'izao fiainana izao. Manana Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra anie ianao
alamino tsara fotsiny fifandraisana ho aminy. Zay no hevitry ny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anao ny sisa rehetra. Aoka tsy ho adininao fa ilay Andriamanitra ivavahanao, ilay namorona sy namonjy anao, dia afaka manomeny tsara rehetra ho anao. Faharoan'izany dia ilainao ny mamina viana sy manao planina ahazona ilay zavatra nirianao. Rehefa avy nivavaka tamin'ilay tompo ny zavatra rehetra ianao, ahazo ilay zavatra irianao, dia minoa fa anomezany ho anao izy, dia ho azonao zany. Angatao izy ampiseho aminao izay tokony ataonao amin'izany. Inona no anjara tokony ho raisinao amin'izany, fa tsy mety ny manao ariary zato ampandriana fotsiny ny malagasy izay. Tsy maintsy manao ny anjaranao ianao, fa angatao amin'ny tomponao hoe inona ny tokony ho ataonao. Dia alay vosarin-tsaina nge izay mety ho fiainanao raha toa ka tanteraka aminao ilay zavatra tena irianao fatratra ary tokony ho azonao. Alay vosarin-tsaina ny mety ho fiainanao amin'ny ho avy raha azonao tokoa zany. Ary ho azonao zany rehefa angatainao amin'ny finoana amin'ilay rainao izay any an-danitra, tompony zavatra rehetra. 3, hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Ilainao ny mivavaka ampaharetana, satria mino ianao fa afaka manomeanao zay zavatra tadiavinao rehetra mihitsy nge Andriamanitra. Tsy misy dikany na toinona habe na hadiry ny olana sy ny sakana mety hoatrehnao rehefa mino ianao fa miaraka aminao Andriamanitra atratraranao ny tanjona napetraka ao miaraka aminy. Ary izao hitombo ny finoanao isaky ny mandresy sakana anankiray ianao eo ampanatrarana ny tanjona napetraka ao miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy fehiloha mihitsy ilay tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipiana 4:13 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Mety tsy mora izany kanefa banjinao hatrany ilay vohitry ny fanantenana teo Kalvari izay miantoka ny zavatra rehetra ho anao na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy. Eny sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantena ny Jehova Andriamaniny. Salamo 1:1-5. Amen. Tsy fantatra ny avoky ny ampitso ny ray segondry izay ho avy aza dia tsy ay ny hany fantatro izay tena hitokiko ny tompony ahy ny fiainako hatr'izay revaly mbavaka tsy takatry ny saina izay avelany hitranga ihany koa dia zava miafina tahak'ireo miseho izay teo aloha ka nahatongahy hiloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fizy mahay manome mihoatra ny angatahanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Ireo sedra piaina nefa mahazatra dia lasa hery fiarovana ho ay satria ny tompo no niaraka ny zaka ka nahatonga hijoro sy hosay ny mafindrindra fisarahana manaina zay toa tsy zakan'olombelona tokoa nomeny fiononam-po fanantenana ihany koa ka nahatongahy hiloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko
fizy mahay manome mihoatra miangatahanao fa nitadiaviny dia mba hatoky anao jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fizy mahay manome mihoatra miangatahanao fa nitadiaviny dia mba hatoky anao fizy mahay manome mihoatra miangatahanao fa nitadiaviny dia mba hatoky anao akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia asainandray ianao anaraka ny toy ny fandaharantsika nahoana ny ankizy sy ny tanora no kamo tsy miezaka ary tsy mazoto na tezitra mimonomonina mihitsy aza rehefa misy asa izay ampanaovina azy ireo dia inona ny vahaolana mahakasika izay indray aryndeha ho resahantsika eto miaraka amin'ny namana Elion fa miloha izany anaraka tantara kely iray aloha isika mino finaritra ary. Iza ny tompona andraikitra tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesana ho anary sy fanja. milamindamimery atao aminareo izany ry zaka ary nakaizy belona sy ny ankizy lasa nanatitra akanjon'olona voan'izay ry ny belona fa ny ankizy lasa nanangona voasary niaraka tamin'ny dadabe zary sitra noho ny mba vola kely ividiany an-javatra fa ngatsy mianatra tsy mianatra ny ankizy mandritra ny herinandro ronety tokoa moa dia mba miara-mandamindamina programa eto izay menakavy mba afinaritra reny fiarahamoniny sambatrinareo nenay ny ankizy tsy mba azo atao an'izany fa mafy loha tsy laitra anarina ka mivelona mihitsy zay asaina ataony rehetra imonomonona ny daholo tsy fatany akory hoe ny zavatra ataonao mbola be lavitra noho izay asaina ataony ka zay ange mahakizy azy rinety akizy ahoana ary zaka efa miditra amin'ny taona ny fahatanorana fa tsy mba mahatsiaro tena amin'izay atao ihany ka izy ary ny ampatsiaro tena azy raha tsy tsika ray aman-drenika oka rery zaka ny vavanao efa ho tataka amin'ny vazavaza mampatsiahy azy izay tokony ataony fa tsisy miditra ho andohany izany ka mety le fivazavazany nety kosa ny tena mampiororo azy voalohany dia tsisy miditra ho an-tsaintsony ny afatra rehetra hitako ihany reny fitabatabana reny zato metatra manodidina mandre daholy ory zaka tsy atao imason'olona nge raha teny moramora angamba no anyrahana n'izy dazokiny reny dia tsy haiko tsony ny feonao miakatra aza aiza kosa izy ny tsy manao raharaha mba hitako ihany tazako mihitsy mako hoe manampy anareo ery lidy sy lofo sy mba milaza zavatra ery koa ty zaka rehefa mba misy olona angamba na oatra izany vo tena mody miasa ireo fa raha ny sitrapony dia ny midonana pona sy mandehandeha miaraka amin'ny namany mahafaly azy tena kivy mihitsy ary zaka oranety ahoany mila tory reny tanory ary mila manapaharetantsika manabe sy manazatra azy an'izany reraka ary zaka izany zao no anisan'ny nandalovako aty
hoe sao dia nandalo taty aminareo lidy nitereko nasaiko ny sasany daholo ny lamba sy ny akanjony rehetra tao fa sahala amin'ireny fripery ireny nanaovany azy natobo ny tao fotsiny fa tsy ny sasany mihitsy hatramin'izay efa tsy isy akanjo anaovana ntsony avy eo nasaiko ny pasohany daholo tsy navelako mihitsy raha tsy vitany. Hitanao zany fa miasa tsara izy dia mba ahoana hony ety monjomonjo salamin'inona ko inona no teneniko amin'izany matevina salamolbolany tamin'ny mangireny ny molony orinety ahoany ianao koa tiany tolalako mandrerakako ny fanafodiny angamba aloha ilaozako kely anao fakandrivotra ireo mandritry ny 2 volana any farafakeliny dia ho hitany tsara izany hoe mandeha tsy voiziny izany nety ianao tompony nanampy azy hiala amin'izany ray ve ny andao azy tsy izany ny fanafodiny fa inona ty asiahanao ty aloha atsahary voalohany indrindra ka izay ny tiniko tsy zangeny ny vomafy fa izy no sahirana rehefa melehibe sy hitokantrano anambady dia tsy akarary ny fonao very netiny ny ahitany zanaka ho sahirana vokatra ny toetra izany raha mitoy andraikitra no manampy azy ireo hiezaka anao ny tsara trany andraikitsika ray aman-dreny no manampy ny zanantsika ayandray andraikitra tsy kelikely re raha nety io ory zaka mba manao an'izany any ane izay fa tsy hoe tsy miteny tatabava ho fa le ankizy mihitsy no hafahafa sary tiavina angamba ny zanakareo tsy mba ohatr' izany nety eno aloha samy manana ny toetra ny mandreraka amin'ny daholo ny ankizy izay mihitsy fa mila pina izy ireo hiezaka hiala amin'ireny toetra ratsiny reny ka manao raharaha tsy tia miasa midonadona-poana mora tezitra be fa zany mihitsy angeno ataony eno za nge tsy manday ka hoana ary kanefa tokony ho fantatsika ray aman-dreny fa mety avy amin'ny ataontsika mihitsy no mahatonga ny zanantsika anao toy izany ho lasa kamo inona indray hoe ry zaka tia lazainao eno satria tsy nataontsika araky ny tokony ho izy ny andraikitsika amin'ireo zanantsika ireo oka aloha hipetraka tsara inona ny tia ny zaka ambara tsara tena tsy miady mihitsy anie zany zahako raha zany fitantaranao azy zany za koa ane mba ohatran'izany raha nety saingy nahazo torohevitra dia nampiariko eno mbola eo andalam-pampiarana mihitsy azy ao fa hitako hoe mahomby le izy dia tiako zaraina amindriko raha alefaso fa miaino ary zaka sika ray aman-dreny aloha no mila miezaka maneho ny zanantsika ny fitiavantsika miasa asehoantsika azy mihitsy izany fa tena tiantsika koa le miasa zay fa tsy sika indray no monomonina rehefa miasa zany tokoa dia asehoy por foy aminy mihitsy ny tombontso azy vokatry ny asa tsara vitanao zay le tiako ny lazaina tamin'ny ety teo hoe ampianarina anao sy ho ty ary ezaka manao asa tsara izy fa tsy hanao asa zara raha vita fotsiny ka hatr'izay angery zaka dia nihevitra hoe atory fotsiny izy amin'ny voalohany dia hainy io arakaraka nitomboniny taonany zay ny zariny sy nanazarana azy ihany nataony raha nety mba samy nandray lesona ihany koa angetsika data amin'ny tezainy dada sy mamatsika eny ekeko anie zany fa le ankizy amin'izao fotoana mihitsy ny zavatra tsy ny mora hainy fa ny zavatra tsara tianao atao ela voaraisiny sy miditra ao anatin'ny lohany nefa amin'ny fotoana hananantsika ray aman-dreny etsy an-daniny tery dia ahoana ka inona ary ny tianety mananjanaka midonadona-poana tsy tafita amin'ny fiainana satria tsy nanam-potoana nalabiaza anazy nety sa azoko ny tianao lazainy aleory zaka raisiko ny andraikitra tiako ny zanaka mba ho tia manao asa tsara mba ho tia miezaka amin'ny zavatra atao fa tena makarary ny foko mihitsy marina zay mihitsy ary rehefa maniraka azy ianao mampanao raharaha azy sy ny sisa dia asehoy azy ampaharetana sy ampitiavana ny zavatra tianao sy antenainao ho vitany rehefa asainao manao zavatra anankiray izy tena loza ry zaka
ko ny ahatra izay everiko fa ny vazavaza sy ny fandrahonana no ahatonga ny ankizy akatosy anao zavatra tsarako. Mifanohatra amin'izany mihitsy Rinety a. Eno a? Tsy misy olona nao asa mifo amin'ny fomba fitondrana toy izany mihitsy ka. Indrindraindrindra ataontsika sahala misazo ho azy ireo indray ny raharaha sy ny asa tokony ho ataony tsotra fotsiny izao. Aiza moa ny ankizy sy ny tanora no tianao an'izany e. Eno a? Dia lasa heveriny hoe voasazy izy izany rehefa miasa. Loza razaka. Dia izao koa Rinety a. Rehefa misy tsy mety ataony ny zanakao, na koa misy fotoana tsy hetezany ianao zavatra asainao atao, dia manana faharetana mampianatra azy. Zany io? Tsy vita vetivety izany nefa azo tanterahana tsara raha Nety eo. Zany tokoa e. Indraindray ngery zareo mba manao asa tsara ihany e. Tena mahavita le ankizy rehefa mihetsika ny andro fa indraindray a. Tena mahavita zavatra tsara mihitsy ny zanantsika ka. Ary mba omeo fankasitrahana hatrany izy ireny rehefa misy zavatra tsara vitany fa mampahery sy mandrisika azy ezaka hatrany izany. Oka re razaka. Ny any hitako matetika dia le tsy mety ataony ny zanaka ihany, fa le mety ataony ohatrany hoe adinina hoe moditsita satria iny fa mba nanao kely. Izay mihitsy le mahavoantsika ray aman-dreny e. Oka rery zaka. Tsika aza rehefa mahavita zavatra tsara faly sy mazoto iry rehefa kasitrahana sy isaorana. Izay mihitsy aloha e. Mety ady sy ho tezitra amin'olona mihitsy aza raha hoe zay tsara vitantsika tsy hitany olona mihitsy fa ny tsy mety atao ihany ny korofoany isaky ny mahatsiaro. Zakatsika ve zany e. Maika fa reo ankizy e. Zay tsy tiantsika atao amin'ny tenantsika ho ady aza atao amin'ny hafy e. Marina izany ry zaka. Zay vao tena tsapako le tsy mety ataoko e. Hitako no milamindamy ery atao aminareo. Mifandray am-po mahafinaritra ery nareo menakavy kely. Hitako ry zaka ny mahatamana sy mampazoto an'izy telo dazanaka ery ny hoakaty amin'ny dada Tozaka sy neny Tobel. Izany ny tsapany. Ezaka andray ny andraikitra hoe zay mivady mihitsy e. Tiako izany mba manana fianakaviana milama sy mifanampy, mifandefitra miara-miasa zany e. Roviana re zany e. Mbola tsy tara fa azo atomboka diny izao Rinety a. Zany io. Ary tsarovy a. Fa reo zanantsika re koa ne tsy adala fa mandinika nataontsika e. Rehefa hitany fa miara-miezaka mifanampy aminareo mivady, dia hiezaka sy hanampy anareo koa izy andray andraikitra ihany koa toy izay modely omenareo azy e. Dia angatao Jesosy fa hanampy antsika nao an'izany izy e. Misaotra ry zaka. Miarabany tanora rehetra ny ray aman-dreny ihany koa. Teo aloha sika dia niresaka ny vahaolana ho an'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Sady fiarovana izy ity ny vahaolana e. Niresantsika teto ireo vahaolana anankitelo izay enkina ny ainy fiarahamonina mirindra ao an-tokantrano. Ny voalohany dia ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana. Ny faharoa dia ny fifanakaloza-kevitra na mpivady izany na amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary ny fahatelo dia ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Efa niresantsika teto ny amin'ny mazava-dehibe ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana. Tsy maintsy manao fanahiniana mihitsy zany ny ray aman-dreny raha fitinina ny resaka nataontsika teo aloha, hampijanona ny resaka asa rehetra rehefa tonga ao tokantrano, fa anararoatra ny fotoana fohifohy ane no nananao miaraka amin'ny zanaka ao e. Rehefa tonga ao an-trano mba irahana amin'ny zanaka dia akombona ny telefona raha azo atao. Raha ohatra ka hijery fahita lavitra ihany dia izay fandarana hiverina fa mahasoa sy hafahana mifanakalo hevitra tsara no iarahana mijery. Fa ny olona ange amin'izao fotoana izao tsy vitan'izany fa efa samy manana ny telefonany izay hafahana mihaino radio, hafahana mihaino hira, hafahana mijery televizion,
afahana mifandray amin'ny internety mandefa facebook dia samy manana ny tokantranony dia samy mandeha samy mitady zany nefa fotoana irahanao tokantrano efa foy ka araroto ny fotoana irahana amin'ny sakafo maraina atoandro ariva irahana mivavaka ary irahana manao zavatra dia hitanao fa ivao azy re olana hafa rehetra amin'tian'io ity tsika dia resaka ny amin'ny fifanakaloza-kevitra sy ny fitoampivavahana ao an-tokantrano ny faharoa dia ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny mpivady tsy voatery ilana fanokanana fotoana manokana ny fanaovana an'izany azonao arahana tsara ny torohevitra nomeny baiboly ao amin'ny Deutéronomie 9:7-7 Deutéronomie 9:7-7 aona voalaza ao dia resao amin'ny zanakao zany na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo tsy sermonina ny lazainy eto fa hoy izy hoe resao tsy ilana fianarana manokana zany resaka zany no atao fa tsy sermonina tsy mety amin'ny fanabeazana ny tanora amin'izao fotoana izao tsony raha tsy hoe fa misy olana lehibe mitranga le hoe avilo ianao dia mipetraha eto fa misy zavatra resahako aminao ny fotoana nananao raha teo voafetra fa ny mahomby indrindra dia zao resao na mipetraka ianao na mandeha na mandry na mifo dikan'izany ny fotoana rehetra dia azonao ararotona hampitahana tsy kelikely ny anatranatra sy ny fampianarana tianao ampitaina misy torohevitra tsotra zariana aminao ity mandritra n'ireo fotoana natokanao iarahana amin'ny zanakao miaraka mikarakara sakafo ohatra miaraka milalao miaraka mitsangatsangana manao fanatanjahantena miaraka mietsena sy ny sisa dia araroty atsofoka tsy kelikely mandritra n'ireny fotoana ireny ny fampianarana sy ny fananarana tianao omena ny zanakao zay ny fampiarana ilay ao amin'ny Deutéronomie 9:7-7 akoatran'izay dia izao avelao ny zanakao hanokatra ny fony aminao avelao izy resaka izay zavatra rehetra tiany resahana sy izay mahazo azy sokafo tsara ny sofina dia aza tapahana ny teny zay resahany na zay tsy tianao enona aza dia enoy ampitiavana mba hahafahanao manoro hevitra azy ampitiavana koa satria azadiny fa efa nandalo teo amin'ny toerana nisy azy angianao taloha mafilavitra aza nyonja ny faharatsiana manafika ny zanakao amin'izao fotoana izao no ny tamin'ny fotoana nahatanoranao noho izany mila fiheverana bebe kokoa ny tanora amin'izao fotoana izao mila fiainona bebe kokoa noho ny fitenenana rehefa tsy vonina iainao azy ianao moa dia marobe nge ireo olo-kafa vonina iainao azy any velany any saingy olon-dratsy hanararoatra ny tsy nataonao no hitsena azy ireo any ary fahatelo farany ny fitoampivavahana ao tokantrano ity no tsy ambarantelo faratampony ho any tokantrano rehetra sarotra ny anana tokantrano milamina tsy misy an'Andriamanitra ilayntsika mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ny fanampiana sy ny fiarovan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao isaky ny segondra mihitsy raha toka tsy mbola nanana n'izany fotoana manokan'izany ny fianakavianao teo aloha tsy nizatra n'izany dia zaro tsy kelikely ny fianakavianao hanao an'izany ka ho anao izay mbola vao mizatra amin'izany dia atomboy amin'ny fiarahana mamaky andininy 2 na 3 fotsiny ao amin'ny baiboly arahany vavaka fohy dia fohy sy tsotra isa-maraina aloha zany miaraka daholy angamba eo fotoana mielohan'ny sakafo nanaovana an'izany ataovy aloha izay mandritra ny herinandro vitsivitsy dia fa hita fa mahafinaritra ndretrarehetra dia atao koa zany mielohan'ny andehanana matory isan-kariva aza atao lava mihitsy ataovy izay atonga an'izany afinaritra tsy asiana sermonina aza asiana resaka lava mihitsy aleo andeha tsy kelikely ny fanatsarana io fitoampivavahany fianakaviana io dia ampandraiso anjara ny rehetra miaraka mihira angamba dia ataovy izay atonga an'izany fotoana izany mahafinaritra zay ny tena tsy ambaratelo tsy fotoana fanaovana kabary ny fitoampivavahana na fanararotana ilazana zay zavatra tianao ananarana ny zanakao amin'ny fotoana tsy nahafahanao nahazo azy lasa sotianytso ny fitoampivavahana io fa fotoana fanovoza-kery avy amin'Andriamanitra izany fangatahana famela-keliko amin'ny fianakaviana fangatahana vavaka manokana misy ireo fianakaviana efa nanazatra ny zanany tamin'izany hatry ny fonikely dia tsy manairana azy tsony manohy an'izany ilaina ny manohy an'izany hatrany
ka manasanao zany zay anandrana ny ampiatra reo torohevitra tsotra ireo tsotra kanefa nahitany maro fombiazana avetsika indray mandeha ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana miara-mitsangatsangana miara-mikarakara sakafo miara-metsena miaraka mivavaka tsy lay ny ampiangonana ihany fa ao atokantrano miaraka miasa sy ny sisa faharoa ny fifanakaloza-kevitra indraindray misy olana ngeza be veritsika hoe ngeza be kanefa raha voaresahana ifanakalozana hevitra fotsiny amin'ny fotoana mahamety azy dia hay zavatra mivamoramora fotsiny ary ny fahatelo ny fitompivavahana ao atokantrano io ny tena fehny fahombiazana na inona ho vita na inona tsy ho vita aza atao tsirambona io fa misy hery manokana mihitsy omen'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana mivavaka amin'izao andro ratsy misy antsika izao. Efa misy hoetreretina ifanakaloza-kevitra indray zay aoka tsy ho resin'ny fahakiviana rehefa mbola kamokamo ny sasatsasany na mety manadino zay fiaraha-mivavaka isan'andro rehefa mahatsiaro dia avereno ndray aza-kivy mihitsy fa tsy maintsy mety eo amin'ny farany ary hitanao ny vokany fa iteraka fahasambarana ao tokantrano zany. Mifampivavaka isika mba hatongo izany ho zava-misy ao atokantranonao ao. Mandra-peona vetivety ary. Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra dia nizao azany dia manafatrafatra. Fidio ny hifidy ny safidy tsara sao anenena na lahany ampara. Antenaina arak'izany fa andraindraikitra isika ray aman-dreny ary tsy isika ray aman-dreny ihany no andraindraikitra fa isika tanora ihany koa andraindraikitra manoloana ny zavatra izay atrehantsika mba ho modely tsara ho an'ny namantsika isika ho an'ny ankohonantsika ihany koa rahatr'izay rehefa manambady dia Andriamanitra ny hita ny fanapahan-kevitra tsara rehetra izay niraisintsika ary hanampy antsika anatotosa izany. Namanao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka taminary sy Sam ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andremitanso. Emer vonjy sy vatosoa tsy mety mandeila ny finoana fa de tsy maintsy arahana saihany ko de hambarako aminao etona fizany nefa hafatrafantsy Jesosy de jerekory modely izay nombeny fampokasy feno fatsatriany ko vavaka sy asongenondreny no tanterahano an'ireo zay milaso ampioza Jesosy iazo lafinona iasa mafeo amin'izao tontolo izao kana matetika zay izahanirona temba hareno amin'ny fanahinao hanananiza mozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoana metezanao iaino ambanitsany tolory ery rehefa milanga ny feon'ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 matetika de kely ny finoana ka azany asizay ataomono halde zay mahatsabadiso tsy mifona sy mifamela eloka na indray mandeha
tsiratojerena tomaro resaka milazo tenati mbola eko ny fitiavatena vonjy fa efa miloverire ny di ampioza jeso iazo la finona iasa mafyao amizao tontolo izao kana matetika zaizahanirona temba hareno aminy fanaina anananizamozahay ety antany ry tomposipany finoana metezana iaina mbanitsany toloriery rehefa milanga ia farao avy andanitseny jeso tombo finona raha nasamitany aminao ufonatseo ireo toreo sy toloko fisikiakatrany tena vaovao mitony asy zay atsehanapinona de fiderana sy miato amizay olevona treny fadisona faonenany zasenao mandrakizay faonenany zasenao mandrakizay zay lay onjany fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata mbola mitoy ny fandalianantsika ny anjara toeran'ny ankonana eo amin'ny fanabeazana ho fantarintsika an'io ny amin'ny andraikitry ny ray aman-dreny miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany namanao kalebandretsikivy inona no santionan'ny taridalana omen'andriamanitra ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanany manasanao iara-maky ny Efesiana 4:4 Efesiana 4:4 ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy lehibe tokoa ny andraikitry ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana ny zanany ny ray no lohan'ny fianakaviana ary ny ankonana rehetra no fototra iangan'ny fiangonana ny sekoly ary ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny raha osan'ny ray mpianakaviana tsy mandray andraikitra na tsy malala ny tokony ataony dia ny ankonana ny sekoly ary ny fiarahamonina no hiaran'ny vokany mila ny fanahy masina ny ray mpianakaviana amin'izany andraiky ny masina izany inona ro toetra hita eo amin'ny olona manana ny fanahy masina Galatiana 5:12 sy 13 Galatiana 5:12 sy 13 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faripo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy salasalana fa manana andraikitra lehibe indrindra koa ny rem-pianakaviana eo nivon'ny fiarahamonina manontolo. Lehibe ny hery miasa manginana anany eo amin'ny famolavolana ny toetranjanany sy izay ho toe-po sy toe-panahin'ny ankonany. Tokony ianao izay rehetra azo ny atao ny ray mpianakaviana mba hanampiana ny reny amin'ny fanabeazana ny zanany. Inona no lesona azony ray sy ny reny tsoahana avy amin'reto andiny no vakitsika reto? Efesiana 5:12 sy 13 sy ny 5:20 sy 9. Efesiana 5:12, 12, 13, 5:20 ary 9. Ianareo vehivavy,
manekeny vadinareo tahaka ny anekenany tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy ny mpamonjy ny tena. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tena ny amonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Ina koa ny nambaran'ny apôstôly Paoly Korinthiana 2:17 ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Korinthiana 2:17 aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa ina no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary ina no imbonany mazava sy ny maizina. Manana didi ny ray aman-dreny amin'ny maha-kristianina azy ireo aneo an'i Kristy sy ny fiangonana eo amin'ny fitondrantenany ary tokony ho araka izay anehoany baiboly azy zany. Ny fifandraisan'ny mpivady dia mitovy amin'ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonana. Raha mandatsika arakara ny ankohonany na mitondra azy amin'ny fomba feno alozana ny ray aman-dreny dia diso ny fanehoany an'i Kristy amin'ny janany sy amin'izao tontolo izao. Mandidiny ray aman-dreny kristianina rehetra Andriamanitra mba hampianatra ny zanany ampitandremana tsara. Manasanao maka ny Deutéronomie 9:7. Manana didiny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ho tiany tompo amin'ny fony manontolo. Tokony hampianariny atahotra an'Andriamanitra hanolo tena tanteraka ho azy ary ilefitra mpitiavana amin'ny sitrapony tompo ny zanany. Nomena toromarika manokana ny zanak'Israely. Ao amin'ny Deutéronomie 9:7 mikasika ny fanabeazana ny zanany momba ireo zava-dehibe nataony tompo ho an'ny vahoakany. Matalanjana ireo tantara nasain'Andriamanitra ny tantarainy ray aman-dreny tamin'ny zanany. Ho antsika ankehitriny dia mbola miampy izany tantara mahafinaritra izany dia ny amin'i Jesosy izay namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fikarakarana na ny fanofanana izay asaina ataontsika araka izany dia hetsika mitohy ho fampahafantarana amin'ireo zanantsika ny fahamarinan'Andriamanitra manontolo sy ho fampianarana azy ireo hanana fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Na izany aza tsy manana fahefana neriny zanany anaraka izay fanabeazana nomeny azy ireo ny ray aman-dreny fa samy manana safidy avokoa ny olona rehetra. Rehefa tonga lehibe ny ankizy dia aleo tena sy ho tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny safidiny izy ireny. Rehefa tonga Jesosy dia irinay ianao ray aman-dreny mba afaka ilazany teny ao amin'ny Isaia 9:20 tapany voalohany manao hoe indreto za sy ireo zaza nomeny Jehovah. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao mametraka ny mandra-pitafany namanao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.